Amin'izao tontolo izao izay miazakazaka amin'ny zavatra tsy fantatra, alina anankiray afaka hanova ny fiainanao. Enoza ny fiozongozon'izao tany izao ary hanova ny anjara voatendrinao. Eno ny feon'ny ho avy. Izay olona manana fotoana fahafatesana ho disy fanantenana aminao ny fahafatesana sy ny fahavalonao amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny faraka amin'ny telopolo volana Desambra, taona farany 2024, dia hiditra ao anatin'ny fiatomboana vaovao isika rehefa hiteny raha hamototra ny teny amin'ny taona 2024 anao. Tongava ary. Ijoro vavolombelona amin'ny fiovana hitranga. Hanomboana ny fiatomboana vaovao. Manomboka mahita ny rivotra mitsoka. Desambra raika amby telopolo ndao arany miaraka aminay miaraka amin'ny raha Uebert hiaina fotoana mahafinaritra isika misy fankalazana ary fanovana ny anjara voatendry. Tsy alina tsotsotra ty fa le alina ilainao ahafahanao manova ny fiainanao indray. Ao Harare, Zimbabwe. Efa io ary ny fotoana.